fampisehoana amin'ny vatana ataony Pazmana izy Pazmana verena Pazmana sy miaraka amin'ny ekipany tonga dia eto amin'ny Bonsehatra eto izy Pazmana efa fantatra fa le namany tena tsy haintsika izy moa le namany nama Pazmana Yaztan Pazfam rehefa izy tiany micro anao rehefa mandeha solo zany dia le reno Yaztan ty zany maminy miaina ny titre yaw ye le rivotrivitra mitsoky isamaraina natsapako fa mbola fa miditra mbola verinaina mbola manam-potoana ny fampizarana tsy manam-potoana ny fampitsarana satria za tsy tonga lafatra tsy eniky ny hatsarana sedra mpianana mampangitakitaka ary koa feny fitaka saina mampanahy alefa somisitaka sitrany airipaka miadi-tsaina alefa misitaka miatrika fanomanantena mba tsy ho famonotena ny eritreretina famanantena le andro mahafinaritra andimbola sototsaritra ka ho tampotampo no sorony le darodaroka fa lay naharino nakarikona nome ka maaiza misaotra maaiza manararoatra amin'nene ny aty tsy lozan-datsa estomany misy ny ambony dia misy ny ambany raha malala mamy miaina anaiky anao samboly isalasala tsy misy mamoatra miaina adalany zay mamoy fo sasatry ny miaina fiainana sarotra kana tsiro indraindray indrindra ho anao somary be filiry atoano mikilay tsy misy mamoatra ny miaina adalany zay mamoy fo sasatry ny miaina fiainana sarotra kana tsiro indraindray indrindra ho anao somary be filiriny atoano mikilay na fifandaozana na fionana na fifaliana fisaonana tsy azo alaviriny ny andrasana amin'ny tsirairay dia nifaizana makatsirony vonjy maiky andrehatra ka mila fanararotana fa ny any akoatra tsy ho takatra ny vinavina zay lasany dia veloma masina modina tsy kopra fahafatesana na dia fa araka aza filakitapoka tsy misy fampandrenesana tokony afehan'ny fotoana fa tsy ho fehezin'ny fotoana tsika misitona tapoka mantsy le elo be tsy mipika efatra amby ihany nisan'ny ora ao anatin'ny ray andro fa tsy mihoatra ary tsy latsaka dia raha mbola afaka manatanteraka an'izay tsy mamandrimandry ny saina le fahafahana ampiasaina nampofona fa mamy ny miaina raha mbola misy lera ao anaty dia mitikisany fa mbola misy mivatsy nefa mety haningotrainana mifetsika tsara na mifetsika ratsy tsy misy mamoatra ny miaina adalany zay mamoy fo sasatry ny miaina fiainana sarotra kana tsiro indraindray indrindra ho anao somary be filiriny atoano mikilay tsy misy mamoatra ny miaina adalany zay mamoy fo sasatry ny miaina fiainana sarotra kana tsiro indraindray indrindra ho anao somary be filiriny atoano mikilay ararota ny fitahinga mbola fierinena ka ny azavany no atao fierinena azady ny fierinena fa niezaka nataonao tsy ho verimaina misy manao soany afa dia manao viverinena tsara loatra fa makafana mpanararoatra fahatsorana makafana mpanisy velam-pandrika eny amin'ny lalak'isorana fa zay alehany any alehany fa ny aty maka milama manona reo adim-bola ho atrehany tsy misy mamoatra ny miaina mpahamendrehana tsy misy mamoatra ny miaina ny aty ny afaliana zarazaraina ny fitikapifilafolaina fa misy foana rehefa ilaina ayao tsy mitanondrika amin'ny fanakiviana tsy misy fotony maka milamina dia ny fiainana tsy asarotiny fa zay miseho eo hakana tsirony hatramopotipoty tsy misy mamoatra ny miaina adalany zay mamoy fo sasatry ny miaina fiainana sarotra kana tsiro indraindray indrindra ho anao somary be filiriny atoano mikilay tsy misy mamoatra ny miaina adalany zay mamoy fo sasatry ny miaina fiainana sarotra kana tsiro indraindray indrindra ho anao somary be filiriny atoano mikilay somary be filiriny atoano mikilay somary be filiriny atao mamay tsy mahay makatsirony yao azy kopatanana ho any namana rehetrarehetra manaraka fandaharana beloha akieny tanjo mba atao amory ny tsopa le tanànanahy soatranareo anak'iray miventy dia le hasana zany hoe way mikilay dia rehefa nanao zay zany ihany kosa ve nihira taloha dia rehefa natao zay izy dia bety zay miteny tsiraidray fa mikorotana taloha koatra zany ka anankiray mihira dia ny sasa manao ao arino resaka koa voady eo foana ena zany eno akoatr'izay koa ndreny anazy voady eo foana mampimeha misy izy le hoe toizatsika ny fandarana amin'ny alalan'ny lohahevitra entiny Henri
Yo. Ja. Eny ary tsika teto efa niadevitra momba ny le fampianarana le moa zany fampianarana ny resako fa tsy le fanabiazana le hoe tokony ho manokana ve ny fampianarana ny olombelona anankiray a de am'izay tonga de fa fantany hoe za mianatra an'ity a de itsy ny asa ataoko sa hoe atao